Sahasekoly miisa 12 miompana amin'ny fiompiana tantely no tafapetraka ao amin'ny faritra Matsiatra-Ambony vokatry ny fiarah-miasan'ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny joma tamin'ny fandaharana asa défi izay efa tsy ny fidavolo sy ny OPR Sotately izay fivondronan'ny mpiompi tantely ao amin'ny faritra Matsiatra-Ambony. Distrika 10 no misy izany dia Ambohimahasoa, Lalangina, Isandra, Vohibato ary Ambalafao. Fitadiavana lalam-barotra sy fampitaovana no toana entin'ny fandaharana asa ho an'ireo sahasekoly. Anisan'izany ny ao amin'ny komina Ankarinarivo. Iaho folohan'ny ny fikambanan'ny tantely mamy, izay ny anaran'ny fikambananay eto Ambalambrary. Ao anatin'ny tantely mamy zany na voafidy ihany koa aho folohan'ny toerana fanofanana sy fizarana traikefa, any hoe ferme école paysan zany eto Ambalambrary amin'ity tantely ity. Amin'izao moa zany efa mitombo ny olona manatona ty, de efa feno 800 agnay izao sy lehilahy sy apela ao anatin'izay toerana fanovoazana traikefa zany eto, mifampizara traikefa. De moa ny olona koa liana izay mahita ny fiompiana eto zany de tonga koa izy manontany hoe mba atao akory mba hahatongavanay amin'izao fiompiana tantely zao. Amin'izao zany efa mahatratra 80 zao ny trano tantely ato, de misy eo amin'ny 10 mahery koa ao ivelany ao. Ny fitaovana azonay tamin'ny défi zany nahazo anay extracteur, nahazo anay ny anankiray fitehirizana ny tantely anankiray osiny be anankiray io koa, de nahazo ny tonneau, nahazo ny fil inox, nahazo sira gaufré, nahazo ny sucre glacé ihany koa izay niadianay amin'ny varoise. De nahazo koa ny extractomètre fitarafana ny rano anatin'ny tantely fanaovana test, de nahazo koa ny borety satria ny borety afahana miasa rehefa mitatitra ny tantely moa koa anay mitatitra ny kesika mba misy zavatra mba hitaritana azy fa tsy de olan'izay na maromaro zany fitaovana azonay. De mbola ankoatran'izay ny combinaison miaraka amin'ny masque, de nahazo koa ny afimoara iarovana amin'ny setroka, anaovana ny setroka afahana miasa amin'ny tantely. Mamokatra tantely hatrany amin'ny 300 kg isan-taona amin'ny toa tantely 80 ny fikambanana, ka toa tantely 70 amin'ireo dia azony avy tamin'ny FDA na ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana ny famokarana. Nanomboka ny taona 2024 no voafidy ho toerana fanovozana traikefa ny sahasekoly Ankarinarivo izay manatanteraka fivoriana sy fifampizarana isaky ny sabotsy.